Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Tokony atevena ny fanentanana ny olom-pirenena feno taona anamarina sy anohatra ny anarany ao anatin'ny listim-pifidianana hoy antoko malagasy miaramianka any amin'ny faritra Diana tokony ho saro-piaro amin'ny zony tsirairay ka tsy hiandry ireo agent recenseur avy amin'ny CENI. Tsy voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny asan-dahalo ao amin'ny distrik'ny Antsalovana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Terena anaraka ireo mpitandro ny filaminana noho izany ireo mponina hitsirika ireo dahalo. Ankilany ao amin'ny renivohitra Ambatondrazaka efa ho isanandro ny vakitrano amin'izao fotoana tsy ho lamrongo fitaovam-piadiana no manesy manao ny fanafihany. Vehivavy iray sy ny zanany roa taona sy efa-bolana monina ao Toamasina no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina VIH. Everina ho avy amin'ny iray ny zanany nazahoana izy mianaka n'ilay tsimikaretina voamarina efa 15 volana izao. Ny tantaranam-pamarinana eny ambanin'ny Rova ny nahatonga ny anarany sy ny zava-nisy ara-tantara ny andindinin'izany ampahafantarana anao ato amin'ny fampalalam-baovao. Any ivelany mikatona ho an'ireo sidina avy any Chine ankehitriny ny ao Maroc manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID-19. Maro amin'ireo firenena ao Eropa ihany koa amin'izao fotoana no mitaky ny valim-pitiliana negativa ho an'ireo mpandeha avy any Chine. Ny andindinin'izay avy hatrany. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Asaina mpanajana ny isika rehetra ny tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany. Faraky ny hitantsika teo amin'ny lohatenim-baovao tokony atevenina ny fanentanana ny olom-pirenena feno taona anamarina ny anarany ao anatin'ny listim-pifidianana hoy ny antoko malagasy miaramianka ao amin'ny faritra Diana. Tokony ho saro-piaro amin'ny zony ny tsirairay ka tsy hiandry ireo agent recenseur avy amin'ny CENI. Fanadedina entiny Yona Sain. Tsy voatetin'ireo agent recenseur ny CENI ny isan'ny tokantrano amin'izao fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana izao amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Isan'ny antony mahatonga izany ny fahavitsian'izy ireo oharina amin'ny isan'ny mponina sy ny velaran'ny tany sahanina miaraka amin'ireo CLRE. Ohatra amin'izany ny trangany amin'ny faritra Diana izay mpifidy tsy te ho verzou manantona ny biraopoko tany noho tsy fandalovany agent recenseur io. Taty amin'ny faritra varatra ohatra hitantsika fa somary marefirefy ihany zay fandraisana fanoratana ny anaran'olona zay satria raha ny tenako manokana ohatra za mihitsy ny namontsy tany amin'ny fokotany ny soratra anarana fa tsy nandalo tao amin'ny trano izay misy asany ny mpanoratra mpandray an'le mpanao an'le refonte na liste électorale. Za nefa manentana antsika ihany koa satria henoko zao fa hoe ny tarina hatrany amin'ny volana janvier ity zany ny tokony isoratana anarana ao anatin'ny liste électorale dia manentana antsika rehetra ihany koa mba isoratra anarana satria raha andeha ny fifidianana raha izy ny fifidianana amin'ity 2023 ty dia mila fandraisana anjara antsika rehetra, mila tonga maro be tsika hifidy ametraka ny olona zay heverintsika fa hitondra ny tany sy ny firenena mba tsy ho diso tahak'izay atsoina nisy teo aloha zay zany tsika. Ankoatra izay, ilaina hatrany ny fanatsarana ny fomba fiasa na amin'ny listim-pifidianana izany na amin'ny lalàna ife izany hoy ny mpandrindra-paritry ny antoko malagasy miaramiainga any amin'ny faritra Diana. Ny fanatsarana amin'ny liste électorale io zany azo atao tsara no manisy sary. Ary zay efa resahan'ny antoko matetika zay ny hoe ao anatin'ny liste électorale ny azo atao manisy sary. Amin'izay mazava tsara no hoe iza marina ty olona tonga mifidy ty ary tena io marina ve le olona mba tsy hisiny tsony hoe doublona triplona zavatra hafa zany dia verina fa isan'ny anatsarana satria ny tanjon'ny rehetrarehetra dia tokony fifidianana madio andraisan'ny tsirairay andraikitra ary andraisan'ny tsirairay anjara ny fifidianana zay isy amin'ity taona ho avy ity. Za moa na eno ihany tamin'ny filazan'ny mpitondra tenin'ny CENI no maliny hoe mbola tsy ampy ny vola ikarakarana ny fifidianana ka manamino sy manantena zay andraikitra ny fantsakana raha teo zany mba
hikarakara ny hoe ho ara-dalàna zany ny resaka fikarakarana ny fifidianana mba tsy hanenena ny vahoaka malagasy intsony. Maro ireo sosikevitra naroso ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena tamin'ny CENI sy ny fanjakana, andrasana ny fandiniana sy ny fampiarana ireny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ka hitarika miankany amin'ny fitoniana sy fandrosoana aorian'ny fifidianana. Izay mahakasika iny tsy voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny Asandahalo any amin'ny distrikany Antsalova ho ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana. Terena anaraka ireo mpitandro ny filaminana ireo mponina hitsirika ireo dahalo. Maharitra 5 andro ny farafahakeliny ny ditongotra atao amin'izany. Fanadidina mikasika izay entiny Ilarina Solonyaina. Terena Kolaka hiaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana ny Antsika dahalo ireo lehilahy rehetra 7 taona, 12 amin'ny 15 taona any amin'ny distrikana Antsalova hoy ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Maharitra 5 andro farafahakeliny ny dia tongotra atao amin'izany. Sehatra atao amin'ireo mponina hatsapan'ny fangiry firina no antony anaovana io raha ny fanazavana. Maisy etana ny vahoaka rehetra hanao kalony. Ino moa natao kalony? Ny tao kalony dia feraha miasa amin'ny gendarmerie amin'ny mpitandro filamina. Zany hoe miaraka mientana fa ny problemen'io resaka fandriam-pahalema moa dia zao. Gendarmerie sy polisy ary miaramila ihany no sahira resaka fandriam-pahalema fa ny ankamaroan'olo dia matory. Dia tsisy fiantraikany aminy hoe ino tokony atao amin'ny dina sy fandriam-pahalema. Io zavatra io zany raha misy mangirifiry aminao, amezaka ataonao dia tianao le zavatra. Dia nampandraisan-jara reo vahoaka reo zay lehilahy nampandraisan-jara manao asa namany gendarmerie mandeha amin'ny tety tanà mijery zay toerana hihina izy dahalo. Dia rehefa avy eo reo maheno mangirifiry satria sy zakany sivily no mandeha lava. Dia maheno mangirifiry reo amin'igny zavatra igny. Dia raha maheno reo hoe agny misy olo mangalatra dia zay misy miteny ihano ange dahalo ato, ihano dahalo, dia moramora ho azy ny fampandriam-pahalema. Isan'ny fahasahikoizana amin'ny Asandahalo ny distrikana Antsalova. Tsy mahavita miady amin'izany ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana raha ny fanazavana. Antony anirena ireo mponina ampiatra ny kalony ahafahan'izy ireo manoro ireo dahalo. Ny sasany amin'ireo mponina ihany mantso no mampiditra ireo dahalo raha ny tatitra hatrany. Raha ohatra vela ny gendarmerie, ny miaramila, ny polisy tsy mahavita an'io zany. Tanana misy, etana sary mystère kely. Hoe ianao miaraka amin'ny mpitandro filamina androany manao tournée. Mandeha agnatin'ny 5 jours. Amena fahafana zany reo isaky ny kapoma, isaky ny fokotany misy mpanendry ao. Voalohany zany alaina lista aby zay feno tao rehetra. Manomboka amin'ny 12 tao jusqu'à any amin'ny 5 tao zay fanapahanao na 13 tao zay fanapahandreo. Dia regny no tendrena reo amizay misy mpanendry hoe ireto no mandeha voalohany, 5 voalohany isaky fokotany. Dia regny miaraka amin'ny mpitandro filamina. Dia mandeha fony zaho mbo nanao asan'ny gendarmerie moa dia ny fitondrako ngay hoentiko amin'ny orana latsaky regny mitondrako olo. Amin'ny masoandro regny ino gnatony mangirifiry reo amin'regny. Karaha reo mangirifiry regny maheno hoe misy olo mangalatra avy dia mahasahy miteny reo ihano avao raha tsy mampatory anay, ihano avao mampandeha anay, ambaranay ihano nangalatra an'io sefa. Nahita mbokany ny fampiarana ny kalony hoy ny solombavambahoaka ny distrikana Antsalova. Ny enatra amin'ny 300 ny Asandahalo hatramin'ny taona 2024. Na izany aza, mbola sarotra ny ampianana betsaka ny Asandahalo any amin'ny distrikana Antsalova raha ny fanazavana hatrany. Vava mikasika izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany ao Ambatondrazaka. Efa ho isan'andro ny vakitrano any amin'ny renivohitra Ambatondrazaka amin'izao fotoana raha ny fampitambavao avy any an-toerana. Hatramin'ny nanomboan'ny taona 2023, jiolahy mirongo fitaovam-piadiana no manesy manao fanafiana ireo vokotany maro. Fanahy mpanazavana mikasika izay. Mandry ravoloha noho ny fanafian'ny jiolahy ny mponina ao amin'ny renivohitra Ambatondrazaka ankehitriny. Efa ho isan'andro ny fanafiana amin'ny tampiadiana ary saika efa voatetin'ireo jiolahy avokoa ny vokotany rehetra ao amin'ny renivohitra tahaka ny ao Ambohimasina, Pasambazimba, Avaradrova raha ny fampitambavao avy any an-toerana. Tokantrano iray no tafian'ny jiolahy mirongo basy sy misarotava ho maly tao Atsimondrova. Lasan'ireo jiolahy avokoa ny vola tao an-trano ary olona 3 no naratra noho ny darika nataon'ireo jiolahy nandritra ny fanafiana. Eo amin'ny 10 alina teny nanasika ny dahalo dia trano kely ny fantafiana eo amin'ny adiny iray sasany ngamba nanaovana izay exigence. Dia vola dia firavaka telefona nalainy tamin'ireo olona rehetra. Ilay olona raha onany fa tsy dia naharatiny. Dia tanatin'izay ny antony fitandro filaminana izay fa diso orina loatra satria tsy safanany voga zany fa nisy probasy be tamin'ilay tanàna mitondra fitaovam-piadiana zareo.
tsy afaka mivoaka le vahoaka ambe aty ambelany. Hanyandro rapport avy amin'ny gendarme Mirmandosy. Lasan'le dahalo ny telefona tamin'ny tragno iray telefon'olona roa alainy. De vola 4 tapitrisa de firavaka volamena kavina sy rojo. De tamin'ny iray koa vola kelikely fa le firavaka zany no tegna nalainy. De mety tamin'ny iray de le iray mpivarotra le volana nalainy koa tsy mety eo de ny zavatra nalidy nalainy daholo de naparitany hoaniny ary ny sasany de sasany naparitany ety amin'ny arabe. Ireo mpivarikena no tena le sibatra ity fanafianjola amin'ny tampiadiana ity anatin'ny iray volana izay. Fanotelona amin'izany ity nitranga ity raha ny fanazavana hatrany. Tsy ao andrainy vohitry Ambatondrazaka ihany fa misy izay fanafianjola matetika izay any amin'ireo commune ambanivohitra ihany koa. Isan'izany ny Taoakasina, commune Imermandroso. Le izy taminay tatila mitondra fedina, nirongo fedina zareo mitondra basy de ny famaky ny kobay zareo maro tsy andiany maro zareo atsolona roa na telo hamampolo ny ohatra de tsisy tena azo atao na amaly ary tsy azo atao mihitsy fa tena tonga de vonjy. Zay zany mandray fepetra manao karazana korafeny fa de vahoaka koa ary matatrinay satria le vahoaka tagna kobay tagnam-polo de vahoaka amin'izao fotoana zao erana mahita fa agnatin'ny fahasairana na agnatin'ny asa de reraka koa le vahoaka satria tsy tonga ara-potoana amin'ny ilana anazy zareo. Fangalaka le terna avy ke zareo vitsy koa le aty amin'ny brigade Mirmandosy vitsy kely le gendarme koa le nefa be de be le ndray tranga misy miseho amin'ny alina raiky tamin'ny fotoana zao andrany mandeha nisy ankasina nisy de fandrifitra zany na miantso anjareo de mifandrifitra le antsy mifanontona. Tsy voasamba no nitaraina tamin'ny asanjola amin'ny tampiadiana tahaka izao ny tany amin'ny distrikany Ambatondrazaka. Tsy mbola nisy hatreto ny paikady mazava ny entin'ireo tompon'andraikitra ny soroana sy ny adiana tamin'izany izay anaovan'ireo mponina Antsoavo. Fa raha ny antotanisa mikasika ny aretina Covid-19 kosa indray, olona miisa 10 no voamarina fa mitondra ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antotanisa navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Faritra miisa 2 manerana ny Madagasikara no ahitana ireo marary ka miisa 7 eto Analamanga ary olona iray kosa any Antsinanana raha ny tatitra. Tsy misy ninona moa ny ainy, saingy miisa 4 kosa no anatin'ny tranga fahasarotana na forme grave raha ny tatitra hatrany. Fa kosa indray, efa 15 volana izao no voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina VIH i Anita sy ny zanany kely 2 taona sy 1 bolana. Anita izay solona anarana fotsiny ihany ato anatin'ity fanadihadiana ity, vehivavy 4 taona, ny laozam-bady monina ao Toamasina. Heverina ho avy amin'ny iray zanany no nahazoan'izy mianaka ity aretina ity. Fanadihadiana mikasika izay. I Anita no natao solona anarana ity vehivavy ity 4 taona, mananjanaka 2 mianada, 15 taona ny zanany voalohany ary ny zanany faharoa kosa 1 bolana sy 2 taona. Eto Ankiriry izy sy ilay zanany faharoa no miara-mipetraka. Mikarama manasalamba no antom-pivelomany, taorininy ny sarahany vadiny taminy 2 taona lasa zay. Efa hatrany mpiandohany ny fiarahany izy sy ilay vadiny teo aloha io no nahatsapa fampirafesana nataony io rain-janany io i Anita fa saingy niaritra no ny fitiavan'ny ankohonany. Tateoriana nefa nisintaka ny tokantrano ny ilay rangahy ka nanory tokantrano hafa niaraka tamina vehivavy faharoa ary mbola niteraka voatsela akory izay. Izany hoe zanany fahatelo amina vehivavy hafa. Efa 2 taona zay no namelona samirery ny zanany i Anita. Tsy salama lalandava nefa ilay zanany kely nandritra io fotoana io ary verihevitra ka nanatina mpitsabo. Ilay mpitsabo no nampanao fitsiliana VIH sida azy roa mianaka kely ny andro ny talata 12 ny volana Oktobra taona 2022. Voamarina ary taoriny io fa séropositif ireto farany. 3 taona ny arana izy vao zany niteraka ny tezazy ity. De ny tezany dotsika andeha test satria alors niteraka boka izy magnano test amin'ny dokotera de kamo izy. Fandiniko ananjy zegny misy raha aiahiny fa izy kamo ila iresaka amina. De izy madiditra zay de taminanjy dotsika andeha amin'ny dokotera tsy avy. De teraka amizay boka izaza ity. Marary koa marary. De gaga za. Enao tegna tsisy vola, ndem dokotera de mahazo fanafody de mode.
Isam-bolagna mara fenom-bolagna angamba zanako ty zay fantapantoko hoe misy aretina za tsy possible. Enao zaza ty zay vao mipetraka tsara. De gaga za de nasainy dokotera nanao test. De natsony dokotera za de zay fontre bureau de zay resaka. De nonga osaka njangajanga za tsy njangajanga. Fa raha monsieur ko lettre be voka ny test kamo izy anao. De nietreto ko taminanjy nazao ko ni. Le zana boko tsy mety maventy. Kely vitamine hoanina le zaza maralava de zero sampanaovan'ny test. Teny dokotera misy tsy mikaretina VIH anao. Atao test ko le zanako. De nisy afaka tsabona ozy anao raha mety. Fa izy io ny traitement jusqu'à mandrapahafaty. De natahotra za. De za koa zany natahotra tsy maninona aby zay fa ohatrany miaina ohatrany olon-drehetra ihany anao. De nanao za tegna ny asa lo mafy za. Satria ny fahenoko le olo misy ani bokany hoe mahafaty io aretina io. De laza dokotera tsy maninona fa ohatrany miaina ohatrany olon-drehetra ihany raha magnaraka fitsabona. De nanomboka nanao traitement. Niezaka nanaraka ny toromarika nomeny ireo mpitsabo azy mianaka kely Anita amin'ny alalan'ny finanana fanafody sy ny fitandremana maro samihafa na dia eo aza ny fahasarotany ny fiainana. Amin'izao longa za toe-pahasalamako salama tsara mba mahazo aigna tsy karaha za taloly volongany misy anazy. Ny fanafody angambana fandiniko anazy satria hohanigna isan'andro de za koa misotro rano be mampihina ny sakafo be boka le fanafody mba eo tsy karaha taloha. Letry izy satria zay boka izy koa fa narary igny le zanako de zay ro niaraka ny-tsabona de misakafo izy mazoto misakafo mampihina sakafo be mihitsy le zanako zegny koa fa nagnano traitement za de misy traitement manokana koa ataony mihinagna fanafody ohatrany za ihany fa nisy moment le fanafodin'le zaza tsisy alany tanteraka tagnatin'ny 3 mois de narary zanako tratrany ganglion taketo vo nisy ndraiky le fanafody vo zao fa izy taketo tsisy nen'le zaza fa nina hohanina isan'andro après 15 minutes avy misakafo isakariva nina hohanina fa izy nonga matsara ndraiky hatreto ia afaka mitady vola fa fiainagna sarotra tsy maintsy mitady antegna kala za viavy magnano tegna koa tsy malasina salamban'olona za de tsisy raha hohanin'le zanako ty amindreo zegny zaho amin'ny resaka fiarahamonina mitandrina zegny antegna tsy ho findrany tegna koa miaraka amin'olona mba mampiasa préservatif amizao longa le raha iarako raha hoe tsy avy araka aminah mampiasa préservatif za tsy manao firesina ranofo satria matahotra za am'le vatako raha tsy ary nisy taminah de efa zay efa antibavy ty zay vao misy ny alcool zao tsy de tsara sotrona matetika am'le zay misy VIH tandremana mitsy le alcool de mila tsy tapaka mihinagna fanafody raha vao tapaka de tsy tsara koa ny sakafo zegny tokony ny sakafo be de misotro rano be mitsy mihinagna le fanafody mandreraka vatagna be mitsy patahotra fa mila mitandrina ihany antegna amma olombelona antegna mila mitandrina raha vao tsy aby ara-talagna de mety elavelona ohatrany ny olona miaina ary mety aventiventin'ny ty mitsy za raha fa za takeny volanga nanomboka ny raha ny asano za kely mitsy naventy za zay zao karaha ataony maro ny lakory raika de mitandrina za am'le zanako so de ifindrany am'le zaza miaraka amin'ny lalao ianao tsika gasy anfasika le zaza fa tahoragna koa so de am'le tsy mikaretigna am'le pipiperany tokotany. Makasika ilay rain-janany ny izingizina hatramin'ny farany ny lehilahy rehefa noresahany Anitany makasika ny fisiany io VIH io. Ity farany moa izay any amin'ny vadiny faharoa amin'izao fotoana izao izay voatera-bao. Tsy fantany avy nilazaiko taminah tsy zaho izy nazahoanao an'izany. Efa za miziriziry izy nazahoako an'izany. Satria za niteraka zanako voalohany tsisy an'izany. Fa le zanako faharoa misy an'izany. Tsy mino izy. De ndao antsika de amin'ny dokotera tsy avy izy. Tsy avy izy satria izy efa manana vadiny de megnamegna hatrany fandiniko anazy. Manambady amanjanaka vao niteraka zaza megna aby izy aka. Tsy manampy izy na izy nresako le hoe anao misy VIH so taminah tsara nisy taminao zay ndefaka izy nazahoako ani. Zaho tsara nagnano an'izany. Fa matry izy mizingizina matoa izy tsy nanao test tamin'izany bevoka nietretiko izy fa za tsy ary nisy any. Natoroko alany mihitsy ataony misy an'izany de anjaranao ataminazy satria izy koa fa manambady de za koa managny zanako. Ankoatra ny fahasalamany amin'ny mahareny mitondra ny tsy mikaretina VIH azy miayay fatratra ihany koa amin'ny fahasalaman'ny zanany Anita ity zaza ity zay andray roa taona sy efa bolana amin'izao fotoana izao. Ny fahasalaman'ny zanako zegny amin'izao miahy zegny za am'le zanako mety tsy hay andeha satria le zanako fa presque 3 taona latsaka mbola tsy mianatra mandeha. Atsangany izy malemy le tongony ambany ty. De miahiahy za.
efa taondray aroa taogna sy tapany de ao izy dokotera mbola andeha zay fô raha teneny mbola andeha de tritranazy igny miasa satria zanako zay ara tsy aronisy any zanako tsy aronao ambiany io entigna de apetraka amitsy de izy mitankisatra izy satria tao ndraika zanako zay vinianatra nipetraka tsara de fandiniko anazy mety tsy andeha mihitsy zanako satria malemy tanao tonga de atsanganao izy tsy avitsangana mihitsy de mikoletaka izy manao ny ezaka rehetra amin'ny fitsaboana ny Anita mianaka kely ny mpitsabo amin'izao fotoana izao manao ny sarotra nefa ny toana ara-tsakafo izay singa fototra tsy ahafahany miarina eo amin'ny toe-piainana io Iverina eto andrenivohitra indray isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tantaran'ampamarinana eny ambanin'ny rovo no tanterina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny nahatonga ny anarany sy ny zava-misy ara-tantara io nasaina no mitondra antsika ny andindinin'izay Ampamarinana azo avy amin'ny teny hoe avarina no io toeran'io natao andatsahana ireo olona mandika ny didim-panjakana sy ny lampiaramonina na ihany koa zavatra maloto manimba ny asina tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Ialamanga no anaran'ny toerana talohan'ny taonjato fa 17 izay nonenan'ireo vazimba talohan'ny faharesen'izy ireo teo anolohan'ny Andriakaja ka nahatonga azy ireo voaroka nankeny Ambohimanarina ao anatin'ny boriboritany fahenina ankehitriny. Nanomboka teo niova ho Antananarivo ny toerana rehefa nanjaka i Andrianjaka ny taona 1909. Tamin'ny fanjakan'Andrianampoinimerina izay mandika ny didy 12 mahafaty dia olomeloka ka ankoatry ny teto Ampamarinana nisy toerana telo hafa ihany koa Ampanampahandoha, Ambatotsomaso olona ary Ambohipotsy. Ankoatry ny olona natsipy teny Ampamarinana ihany koa ny ambona toka tao anatin'ny rova rehefa ny ambony mpanjaka Garadama voalohany. Nisy karazana rafitra nipetraka mamaritra an'ireo habaka amin'ny tanànan'ny Antananarivo dia ny avaratra ny nisan'ny voninahitra amin'ny atsinanana ny hasina ny anatsimo zavatra loto kokoa dia ny anandrefana sy ny atsimo zany no misy an'ireo zavatra zay azo lazaina fa maloto na fanariana ny maloto. Nanomboka tamin'izay ka ankatreo amin'ny andron'Andrianampoinimerina dia fa niasa amina resaka nampiasaina amin'ny famarinana zavatra ny tia Ampamarinana. Dia nanomboka tamin'izay fipetrahan'izay lalàna zay dia nalaza mihitsy Ampamarinana satria dia zay olona nandika an'io lalàna io nanao an'ireo heloka ireo dia tsy hamindran'ny mpanjaka fo mihitsy fa dia tena hoe atsipy aty Ampamarinana ho an'ny sasany ary ny fianakaviany dia avadika ho avarina ho andevo. Isan'ny ahafantaran'ny maro an'Ampamarinana ankehitriny ny nisian'ireo mpino kristianina tamin'ny fanjakan-dranavarina voalohany navarina teto ihany koa. Dia makasika ny tamin'ny fanjakan'ny ranavalina voalohany no matetika ho antsaintsika izay nanjaka teo anelanelan'ny taona 1929 ka hatramin'ny taona 1990 dia nampalaza anisan'ny tena nampalaza an'ity toerana ity koa dia ny famarinana an'ireo kristianina 17 tamin'ny taona 1970 izay taorian'ny fandraran'ny mpanjaka vavy ny fivavahana kristianina tamin'ny taona 530 sy 700. Ireo olona ireo dia niverina fa meloka teo anatrehan'ny fanjakana ka izay natonga an'io fanameloana an'ireo kristianina ireo ary dia natsipy tety zareo ary ho fahatsiarovana an'izay no nitsanganan'ny fiangonana protestanta ambonina Ampamarinana izay fahatsiarovana an'ireo kristianina izay lazaina fa martyra ireo taty aoriana tamin'ny andro nanjakan'ny mpanjaka Ranavalona faharoa dia notokanana tamin'ny taona 470 sy 700. Nitsatra ny fandatsan'olona teny Ampamarinana ary natao sestany no petahana vy mamay izay nasiana soratra hoe ratsy fanahy natao gadra lava ireo izay nanao ny eloka mahafaty. No ny drafim-panajariana sy ny fitombon'ny mponina niova endrika ny tanàna ka lasa nisy nonona teny ambonina Ampamarinana sy ambanina Ampamarinana. Toerana izay ahitana bolongam-bato maro ka efa namoizana ain'olona maro taona vitsy lasa izay ary mampanahatra any isaky ny fotoam-pahavaratra. Fa toerana hafa indray no entina aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny herin'ny anio izao ampatsahivana ny zava-nisy ara-tantara teto amin'ny tsika. Dia izay ihany koa no mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Mamin'ny fotoananao aoriany doka varotra foy.
ta télé fibrée. Voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Tavaverina indray atao amin'ny etapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy anokafantsika izany tsara ny vokatra ho an'ireo faritra nahazo rano ho an'ireo tanitsapa mokatra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina na izany ilaina ho ireo tanitsaha ny firosoana amin'ny fambolena azo hoanina sy mampidi-bola na ilay antsoina hoe zotra-piariana fanampiny ny fanatanterahana izany izay manatsara ny sosialim-bahoaka sy ny fiarahamonina Gaetan Andriatsilavo Jery maty izy raha hariva dia fa jery kely namokatra tsara izy amity sa namokatra tsara izy tamity ohatrany misarosarotra ny mitady an'le vodiny am'izao anaty rano zao sarosarotra reo mitady anazy fa misy refy ve sa ahoana ny anaovana anazy hoe mba tsy mitsinjana anazy mitsindrana azy zao farotsy ny rano io zao ny azo alay tsy afaka midina any ambany be farotsy ny rano ambony iny iny nefa ohatra manela zavatra izy am'izay manela zavatra raha ohatsy hoe midina any amin'ny farany ambany dia ela be vao voatsindry ohatran'izay izy Tahaka izay ny resaka fanaovana tamin'ireo mpijinja vary aloha teto Andrimiarana isan'ireo faritra mpanao vary aloha niakatra ny rano ka tsy maintsy lakana no nampiasaina hitaterana ny vokatra eny Ankianja amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra hoy ireo tantsaha natao azy ny tsy fisian'ny rano tamin'ny fotoana nanaovana ny ketsa tamin'ity tsara ny vary fa le tamin'ny nanomboka tamin'ny nanetsa no nahavoan'le izy dia nanjary lasa tsy dia afaka firy le izy fa ny vary aloha tsara havokaram-bary ary misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa tena mahafinaritra fa tika zao mitatitra le vary fofoany ery tsy maintsy mitondra lakana ohatr'izao ny any antony le amin'le rano zany tsy maintsy mahatonga an'le ihany tsy mety holoavina le izy satria laliny be rano be dia tsy mety holoavina zany hoe raha tara kely an'izao ve ny fiotazana mety ho tratry ny rano be arakaraka ny toetrandro io toetrandro aloha zao hita fa tsara ny toetrandro dia ny avele izy ora ny an'le vary ranovana an'le vary raha ny fanadihadiana natao tsy mivarotra vary ny ankamaroany mpamboly vary aloha misy ireo mizara ny ampahany amin'ny tompony tambary ka isasahana ny vokatra rehefa avy nesorina ny masom-boly ampiasaina amin'ny taopambolena manaraka misy ireo mivarotra ny ampahany ahafahana mividy zavatra hafa ao an-tokantrano ary misy tsy mivarotra fa mitahiry izany ho sakafo tamin'ny taon-dasa nananosarotra ny fiatrehana ny taona no ny fandalovan'ireo rivodozaka nanimba ny vokatra ny fambolena tamin'ny herintaona zany nasian'le cyclone sy le aretin'ny ratsy ity ino nahavoan'ny tamin'ny herintaona dia lasa be rano be izy ino moa inerahana ity fa lasa tondradrano tsy nisy mihitsy zany ny vokatra tamin'ny herintaona nisy fa tsy azo mibetsaka be very sasaka zany tamin'ny herintaona rehefa vary aloha ohatr'izao moa amin'ny ankapobeny manao ahoana ny fandaharana amin'le vokatra rehefa aveo ny fandaharana ny vokatra rehefa le vokavary fahalohana ohatr'izao dia misy ny arakaraky ny enti-manan'le olona zany le izy misy moa varovarotra kely ihany izy dia ino nanaovany azy misy mba manamanam-bola kely varotra koa na varotra ana dia ino no entiny hanaovana an'le vary ho an'ireo faritra hafa ny fiovan'ny toetrandro no niteraka olana ka tsy nahafahana nandroso tamin'ny fambolena vary aloha ao ireo tsy nahazo rano ao ireo simba ny tambary vokatry ny fefilovaky ary ao ireo niezaka nanao voly avitra ho any eto Andrimiarana sy manodidina manokana ny vary aloha tahaka izao ihany no ahafahana mahazo vary amin'ny tany manomboka amin'izao volana janoary izao ny fiakaran'ny rano ary tsy maina ny tambary etỳ an-toerana raha tsy amin'ny volana jona mamovo makatrondro makafoza manitsy kendrena ataon'ny olona rehefa tonga ny vita vary
dia rehefa tena hoe maina ilay tanimbary misy manao briky ihany amin'ity misy manao briky ihany amin'ity dia manomboka amin'ny raha le taona manaraka indray rehefa maina ny tany tsinona amin'ny volana juin zay vao mahita indray io rano io tsy misy faharitany afa-tsy izay. nareo moa mampiasa zezika ve amin'ilay sa tsy mampiasa? Misy mampiasa zezika fa ty aloha tsy mety ampiasaina zezika ty paty tany le maka nany ity tsy mety ampiasaina zezika azony le ranona gazoal no tena mameno an'izy ity. Dia tsy manimba vary le ranona gazoal? Tsy manimba vary. Antoko ny fampandrosoana ny famokarana ary mampiroborobo ny toe-karena. Tokony hojerena manoloan'izay ny olana sedrain'izy ireo, tahaka ny tsy fampindrano rehefa maintany, ny tondra-drano rehefa fotoam-pahavaratra, ny tsy fampindro teknisianina, ny tsy fampino fitaovana, ny fahalafosan-jesika sy ny masomboly, ny fisiry ireo mpangalatra sy ny maro hafa. Isan'ny hiazaka tokony ataon'ireo tompona andraikitra eto amintsika amin'izao fotoana, ny famporosiana ny tantsaha hiroso amin'ny fambolena azo hohanina sy mampidi-bola, na ilay antsoina hoe sotram-piariana fanampiny. Eo ihany koa ny fampivelanana ny lasa mitondra voka-tsoa na eo amin'ny fambolena izany, na fiompiana na jony sy maro hafa. Ny fananana sotram-piariana fanampiny no manatsara ny sosialim-bahoaka sy ny fiarahamonina ary miteraka fampandrosoana ho an'ny faritra sy ny firenena iray manontolo. Mila fanampiana sy tolotanana nefa ireo tantsaha ahafahana manatratra ireo tanjona ireo, indrindra amin'izao fotoana mampiharihary ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro izao. Fahazahoana tombony 200 hatramin'ny 300 ariary ny fanakalozana vola eny amoron-dalana raha ny fanadadinana atao teny Analakely. Ireo teratany vahiny mpandraharaha eto Andrenivohitra no maro anisa manakalo vola eny an-toerana raha ny fanadadina. Ity tranga ity izay antom-pivelomany maro ankehitriny. Fanadadina. Eny Analakely, efa amataonan'izao no nisian'ireo mpanakalo vola euro na dolara. Olona maro no manao ny fanakalozam-bola ho antom-pivelomana. Tsy mitovy ny sandam-bola takalo eny amoron-dalana sy eny amin'ireo banky lehibe. Azahoana tombony 200 hatramin'ny 300 ariary ny euro na dolara iray raha ny fanazavan'ireo mpanakalo. Milatsaka beka, lasa miha-mitotongana ihany vola gasy. Miena ny tombatra satria ny olona ndraiky mbola mitady zavatra tsisy ihany. Izany zao misy efa menay 4400 kory mbola misy mitady 4700, 4800 ndray. Dia tsy manakalo izy. Fa afaka tamin'le anona zao tamin'ny 2009 anio fa vao niova kelikely amin'ny mpitondra dia nanomboka ny ankatso an'izay tsy nahitana firy zao. Aty manatombo zany izay mahatonga ny olona makaty. Manatombony aty dia izay mahatonga an'ilay olona hoe aloha aty. Ireo mpandraharaha vahiny mivarotra eny amin'ny manodidina no maro manjifa amin'ny fanakalozana ny vola eny amoron-dalana raha ny fanazavana. Tsy misy ny fangatana antota-taratasy avy amin'ireo mpanakalo vola. Izany fahalalana izany, izay isan'ny antony isafidianana ny olona eny amoron-dalana anakalo vola. Tambazotra lehibe ny mampiasa ireo mpanakalo vola raha ny fanadihadiana natao. Eto tanàna 4400 ariary. Arakaraka tsy hitahitaka, betimbetika ao anatin'ny adiny iray na ohatr'izany miakatra tampoka na midina tampoka. Miankina izay prix amin'ny patron ihany ohatr'izay zao androany zao 22 000 ny andraisa amin'ny patron dia izay ny andraisa. Dia raha milatsaka dia arakaraka izay ihany koa. Misy vazaha, misy gasy, ity mora kokoa, mifanakalozana zany. Tsy mitovy ny any amin'ny banky bekipitsipitso be mila pasiporo sy ny ohatr'izany. Tsy izay ny tena tsy fetra fa matetika ny zao alatsinainy dia ity dia alakamisy dia sabotsy ny tena betsaka fiparitana. Tsy mitako fa rehefa izay manana fotsiny indray raha olona tsy ampoposina samy manana dia mifanaraka fotsiny amin'ny prix dia mandeha ny asa. Hatreto tsy misy ny fepetra mikasika ireo mpanakalo vola amoron-dalana eto Andrenivohitra. Ity sehatra ity izay mihamahazovana antrany ankehitriny. Fa tsy mitsahatra mitombo ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny hita ankehitriny. Maro amin'izy ireo no misafidy ny varotra amin'ny kalesa mandehandeha ialana amin'ny fifamaliana amin'ny fivondronana raha ny fanazavana. Ireo mpivarotra amin'ny kalesa ireo izay mifototra amin'ny fivarotana sakafo amin'ny ankapobeny. Mitombo isatrany ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny eto Andrenivohitra manokana. Ankoatra ireo mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana, hita manerana ny Renivohitra ankehitriny ireo mpivarotra mandehandeha amin'ny kalesa. Raha ny fanazavana ireo mpivarotra, mora ny fivarotana mandehandeha noho ity farany tsy enjehin'ireo fivondronana. Satria tikatra zany hita hoe tsy dia mba misy dépense be loatra amin'ilay hoe raha manofa tsena mantsy ianao dia hoe mbola misy fatsena
misy otrava kalisa zany tonga dia tsisy hofatsena fa tonga dia hoe zay vola azonao dia tonga dia bénéficenao daholo zay zao avy any anosy zato miala dia tia mahamasina dia makeny anosy dia miverina eny a misy tombony loha raha aminay misy tombony kokoa izy raha aminay ty ny mahatonga an'ilay mandeha mivarotra zany tsy eo an'ilay filahanay tsy raha hoe miasa ianao dia tsy dia maharaka anay loatra le vola ampiasaina amin'ilay andavanandro raha tsy mivarotra iny mivarotra matsy mba hoe mandray vola kely isan'andro ite mba mahavela mba misy raisina isan'andro zany ho an'ity rem-pianakaviana ity efa manontona no nanao ny asa fivarotana mandehandeha manomboka eny amin'ny 17 hektara hatriny Analakely izy mianaka no mivarotra ireto zava-pisotro ireto. Za zao nanaovako an'ity 7 taona le mandehandeha zao zay tsy avelan'ny commune mipetraka dia zay mahatonga ny lehibe hoe mandehandeha le izy aloha zany tsy dia hoe misy tombobe tsony ohatry ny taloha e satria mividiny entana efa miakatra be dia zay tombahatra kelina eo zany mba zay tsy nizarainy eo. Tafiditra anatin'ireo sehatra tsy manara-dalàna ny fivarotana amoron-dalana amin'ny endriny samihafa ny fitombon'ireo sehatra ireo izay manapirofo ny tsy fisian'ny asa sy ny fahasahiranan'ny mponina izay mirona amin'ny fanodinam-bola ny akamaroany. Fa tsy malina ny olona intsony manjifa ny karatra misy firarintsoana ny carte de vœux amin'izao fotoana. Nienatra amin'ny Atsasa Manila ireo manjifa izany ankehitriny hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiny. Isan'ny anton'izany ny fahasahiranana ny olona sy ny fahaverezan'ny firarintsoa eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Ilarina Solonena. Nienatra amin'ny 7 isanjato ny mpanjifa ny karatra misy firarintsoana ny carte de vœux amin'izao fotoana. Tsy mahalina ny olona intsony ny fanjifana azy itony no ny fahasahiranana sy ny fianan-danjan'ny famangina sy ny firarintsoa rehefa fetina tontaona tahaka ny taloha. Vitsivitsy izy amin'izao fotoana izao tsy ny taloha tsony zany. Mety eo amin'ny 20 eo na 10 eo. Taloha izy izao malafo eo amin'ny 10 amin'ny 100 na 200 izy eo. Satria efa tsy dia marisika amin'ny olona tsony le izy fa eo amin'ny resaka hoe mamomomono zay zao ny tian'ny olona dia to dia resaka ambava zany. Ka misy mpamoaka regny ka fa zay manjara fotsiny vidy zany zay dia makatombo zay karazan'ny olona ohatrany hoe zay malina an'ilay olona ihany zany le satria tsy dako izay amarana anazy misy ny olona mantsy samy manana ny tiany dia joyeux anniversaire zao no tena be mpanjifa aloha fa le bonane fa tsy dia misy tsony. Arivo ariary hatramin'ny 2 ariary ny vidiny iray amin'ny karatra misy firarintsoa. Efa niaina ihany koa ny mpivarotra azy noho ny fahavitsian'ny mpanjifa raha ny hita teny an-tsena. Ho amin'ny maresaka any ivelany mikatona ho an'ny sidina avy any Chine ankehitriny ny ao Maroc manoloana ny firongatry ny valana aretina Covid-19. Maro amin'ireo firenena ao Eropa ihany koa amin'izao fotoana no mitaky ny valim-pitiliana negativa ho an'ireo mpandeha avy any Chine. Etsekilany no alefahan'ny fitondram-panjakana sy noho ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo vahiny tonga any an-toerana an'izao fanokafan'izy ireo ny sidina izao. Fanadidina ao amin'ny sarin'ny France 24. Any Chine, sidina avy any Hong Kong no sidina voalohany tonga tao Shanghai tao aorian'ny fisokafan'ny tany. Mitoetra hatrany ny fanaovana ny arivavaorona ho an'ireo mpandeha nandritra izany saingy foana ny fepetra fihiboana ho azy ireo. Tsy maraka ny fandraisana ny famandria-toerana sy ny fividianana ny tapakila ho an'ireo mpandeha miazo any Chine raha ny famitaom-baovao. Isan'ireo antony nanokafanana ny tany ho any Chine ankehitriny ny fanarenana ny lafiny ara-toe-karena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tatao anatin'ny herinandro maro, miverina mitombo ireo voatily fa mitondra ny valana aretina Covid-19 any an-toerana. Raha toka no foanana amin'ny ampahan'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ny Chine. Firenena 12 ao Eropa amin'izao fotoana no mitaky ny valim-pitiliana negativa ho an'ireo mpandeha avy any Chine. Ho an'ny ao Maroc, fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fanakatonana tanteraka ny tany ho an'ireo sidina avy any Chine hatramin'ny fotoana tsy voafaritra. Dia iny fanadihadiana iny ary no mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Isaorana isika rehetra tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapiditra indray. Veloma tompoko.
ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.